Ivavaka isika tampo. Andriamanitra rezanaka fanamasinao. Faly izahay misaotra midera mankalaza anao satria tsara tokoa ianao mandrakizay ny famondram-ponao izay avozonao aminay isanandro ary tahenao anay, anasoavanao anay ary indrindra koa nanomezanao anay ity tombon'andro androany. Azahoanay mifampidinidinika eto anatrehanao ato amin'ny fiangonanao mikasika ireo lohahevitra izay efa nalahatra teo ny iray ary irisaona izao ho amin'ny fankalazana ny fahavolo-taonan'ny fiangonanao Mahalavolona. Mangataka aminao izay ny ampirizinao mandrakariva amin'ny teninao masina ary indrindra mialanao raha teo koa ny tsy fantaterahanay ary mba ampitsoroanao anay hatramin'ny farany amin'ny mahaloteranina anay satria izany no efa nandraisanay ny fahasoavana rehetra ny famonjena avy aminao. Ry Jesosy Tomponay, iroso amin'ny dinidinika manaraka izay izao momba n'izany mahaloterana izany. Dia hatreo sy hitario ary hitahio izahay Tompo lalan'ny fanahy masina. Nareo tsy songatanay izany sotra Tompo. Amen. Voalohany indrindra dia manantitra ny fisaorana an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina nahazoantsika izao fotoana natokana ho antsika fitandremana Mahalavolona izao ao anatin'ny fankalazana ny fahafolo taona ny fiangonana izany. Dia miarabantsika manokana amin'ny aran'i Jesosy noho izany sady mampahery antsika koa amin'ny mahafiangonana amin'ny maha-fianakaviana kristiana sy kristiana tsirairay ao anatin'izany fiangonana izany. Dia misaotra raha teo moa anterne izany an'ny dokotera Renjaka Olivier izay ohatron'ny ramatoa eto navita soa ny anjarany. Dia mazava tamintsika teo ny mahafahotana mahavery ny homosexualité, tena fahotana mahavery zany, tsy salasalana. Dia zao tsika iroso dinidinika fo ihany fa tsy lava mikasika ny mahaloterana antsika. Ahitantsika hoe mbola mijoro amin'ny janvier tsika amin'izao sa anarana fotsiny sy tafiana mahaloterana. So dia ny hafa nefa loterana itsika ametrahana baraingy hoe tena mbola loterana ve. Dia misy ten'Andriamanitra tsy voatery ifandray amin'izay satria ny mahaloterana dia mipoitra tety aoriana fanoratana soratra masina fa ny soratra masina vakiana dia fampianarana antsika ihany ao amin'ny Timoty faharoa azafady Timoty voalohany toko fahaenina andininy faha 1:10 sy ny faha 12. Timoty voalohany toko fahaenina andininy faha 1:10 sy faha 12 mivakina toy izao amin'ny aran'i Jesosy. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra dia abeko hoe sy vehivavin'Andriamanitra mandosira izany zavatra izany ka miezah mitady fahamarinana dia abeko hoe sy fahamasinana toe-panahy araka an'Andriamanitra, finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy, media ny hatsaran'ny finoana, hazony ny fiainana mandrakizay. Fa ho amin'izany no niantsoana anao koa sy nanaovanao ilay fanakena tsara teo masiny vavolombelona maro. Amen. Ny mahaloteranina antsika raha mijerytsika ireo anaram-piangonana samihafa dia ny tsika no miavaka satria avy amin'ny anaran'olon-tokana no nandrafetana ny anaran'ny fiangonana Lutera, Luterana. Ary aitsy ihany rehefa miteny fa
Luthérienne ozy ny olona. Mety zany amin'ny teny frantsay hoe luthérienne. Fa amin'ny teny gasy tsy mety fa lutherana. Tsolotra an'izay ilay izy. Ao zao ny fiangonana réformé, izany hoe izay niorina tamin'ny alalan'ny réformation nantarin'i Calvin, atao hoe calviniste izy menakavy aloha, ny ankapobeny, kanefa tsy misy anaram-piangonana izay mitondra ny anaran'i Calvin manokana ny amin'ireo réformé ireo. Izy menakavy atao hoe calviniste manaraka ny fototra réformation sy théologique ny Calvin zany, fa samy mitondra anarana maizy azy. Ohatra hoe ny eto Madagasikara, fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, FJKM. Ny anglisy koa mba nanao réformation, fa ny azy indray moa réformation style hafakely. Tsy amin'ny alalan'ny réformateur fa amin'ny alalan'ny mpanjaka tezitra tamin'ny papa ny angian'ny réformation, satria tsy navelan'ny papa hanao remariage ilay mpanjaka. Dia nitsomy niala tamin'ny katolika, dia nanjary hoe anglikana amin'ny alalan'ny fireneny nitsony azy. Any antsika dia tamin'ny alalan'ny Lutera. Dia tamin'ny voalohany sahiratsena ihany ny olona rehetra hoe sekta zany, fivavahana amin'olombelona zany, fekinan-doha amin'olombelona zany. Kanefa dia nabotrabotra atsika anatin'izay 500 taona nisy ny Luterana, ankalantsika amin'ny herintaona ilay 500 taona, nabotrabotra atsika. Tsy tokony somary hafa kely ilay maha-Luterana atsika. Nefa fikiratsika mafy dia mafy ary tena masarotiny atsika tokoa. Ary raha misy fiangonana sarotiny amin'izay identitén'izay eto ambonin'ny tany dia ny katolika. Voalohany dia antsika Luterana angamba ny faharoa. Tena sarotiny. Ary izay no nampisy hoe Luterana tsy mitapo-drano. Luterana tsy mitapo-drano. Kanefa sao dia vavany fotsiny hoe Luterana tsy mitapo-drano, fa sao dia efa mitapo karandolana. Ataoko mahitsihitsy ihany ilay teny. Ny lova napetraky Lutera zany no maha-Luterana antsika. Maro ireo lova napetran'ireo. Misy ny atao hoe andro 5 maha-Luterana. Misy ireo fotom-pampianarana samihafa izay mifototra amin'ny soratra masina napetraky Lutera. Misy izany hoe ny fanjakan'ny sabatra sy ny fanjakan'ny fahasoavana sy fanjakan'ny sabatra etc. maha-Luterana zany. Eo ny amin'ny hoe mpisorona avokoa amin'ino rehetra, maha-Luterana zany, mampiavaka ny Lutera zany, ary mbola tanantsika hatramin'izao, tena ara-tsoratra masina mifototra izany. Fa izay singaniko eto dia ireo sola anankitelo izay Lutera no tena nametraka azy mazava tsara, ilay hoe sola scriptura, sola gratia, sola fide. Dikan'izay dia hoe ny soratra masina irery ihany, fahasoavana irery ihany ary finoana irery ihany. Ary raha vao miresaka Luterana dia io no tena ahafantaran'izao tontolo izao antsika. Satria io moa zany mipetaka anaovan'ny Lutera fitomboka manokana, miaraka amin'ny anatin'ilay hoe rozin'ny Lutera, misy lakora mainty eo anatiny eo. Misy dikany ilay hoe lakora mainty, fa ny lakoran'i Jesosy fotsy, ny Lutera mainty. Zany ozy ny hafahafa mihitsy ny Luterana tony. Dia tsy resaka an'izay fa ilay sola no hitarafana antsika ilay maha-Luterana antsika. Soratra masina irery ihany. Misy tantarany zany. Zany misy tantaran'ireo sola anankitelo ireo. Tantara fandray amin'ny teo javanisy ara-pivavahana katolika tamin'ny fotoan'andro Lutera. Soratra masina irery ihany. Tamin'ny vanim-potoanan'i Lutera, izany hoe efa talohany zany, ka hatreo amin'ny Lutera,
dia misy toe-javatra mampalahelo ny ainana tao amin'ny fiangonana katolika romana. Ataoko mazava hoe fiangonana katolika romana apostolika na apostolika romana zay mahekara azy zao eto Madagasikara. Le toe-javatra mampalahelo dia zao: ny baiboly aloha dia tsy azo soratana afa-tsy tamin'ny teny latina. Teny latina indra avy amin'ny fitenin-jareo romanina taloha zany. Dia natao hoe inona moa zany? Vulgata le teny latina anaran'le baiboly. Ny olona nefa tsy nahay zany teny latina zany. Dia vakiana ny soratra masina ao am-piangonana dia ohatran'ny hoe miteny tsy fantatra ry maopera. Tsisy zavatra azon'ny olona. Ny lamesa atao amin'ny teny latina dolodolo. Fa bakenao fotsiny hoe zao nataonao rehefa miteny maopera ianao le feo dia rehefa izay mitranga dia mitsanga ianao nampetraka no mandalitra ianao etsetra. Dia lasa teraka fahamaizina ara-pivavahana zany ny amin'izay fotsiny aloha. Tsisy fantatry ny olona ny amin'ny soratra masina dia kely azy. Fa hosetrin'izay inona no natao? Ny teny pahefana avoakan'ny papa zay no azavaina lavabe sy toriana atao solon'ny toriteny ao am-piangonana. Zay natao hoe bulle. Ny papa zany teny midina avy any amin'ny papa. Natao mahasolosoratra masina ny papa tamin'izany fotoana zany dia nasanatra ambony dia ambony natao hoe ray masina. Tsy refesy mandidy, zany hoe tsy mety diso amin'ny heviny, amin'ny teny, amin'izay ataony rehetra, infaillible. Dia ny fiainana fiangonana katolika manontolo zany fihezin'ny papa anatin'izay hoe taratasy midina izay. Tonga hatrezatra izy zany. Dia koa ny tradition katolika fandovana hatramin'ny elabe mandra-pahatonga amin'ny Lotera ary mbola misy hatramin'izao. Ireny koa mena lanja be dia be tao amin'ny fiangonana. Ireny no zavaina be dia be. Dia ireny no hitrikitrihana be ho ajaina ankatoavina. Dia nefarany nakombona amin'ny baiboly dia namoahana didy hoe tsy misy mahazo mividy baiboly ny kristianina. Tsy misy mahazo mamaky baiboly ny kristianina. Fa zay lazay maopera ihany tsy maintsy ankatoavina avy any amin'ny papa zany. Dia tamin'izay nisy hoe baiboly migadra. Dia raha sendra mahita sary ao amin'ny tantaran'ny Lotera tsika dia hatrangany eo hoe baiboly mipetraka ambony pilipitra kely sahala amin'izao dia mifatotra rojo vy. Dia malalaka be zany ry papa sy ny maopera mpanompony mampianatra izay tiany ampianarina. Ary tsy misy kristianina nizaniza tamin'izany fotoana izany afaka hanohitra na afaka hanavaka hoe diso na marina io fampianarana io. Fa arapaka daholo. Tsy maintsy atao rapa-dango. Dia faty etinalina zany ny fiangonana tamin'izany fotoana izany. Haintsika ny hoe faty etinalina. Mety n'izay tiana hitorana azy. Faty moa manampidiny ao akory. Dia narotina nampidina tamin'izany ny mombona atao hoe mariolojia. Namoronana teolojia manokana i Marie Virgine. Zay atao hoe mariolojia. Hoe vehivavy tsy nidiavinota, Virgine mandra-pahafatiny ary maty tsy nilevina fa nakarina tsy maty fa nakarina velona nakany an-danitra. Aiza ny soratra masina milaza an'izany? Nefa mandrakity ny androany dia zany fototra iorenana finoan'ny
kristiana katolika ka ivavahana mihitsy dia nasanatra ho ren'Andriamanitra i bebe Maria na Nenito Maria nasanatra ho ren'Andriamanitra tsy renin Jesosy fa renin'Andriamanitra. Izany hoe Jesosy ilay tonga olombelona no tiako ambara fa nasanatra ho renin'Andriamanitra. Dia ao zany Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, ren'Andriamanitra. Ka ren'Andriamanitra zany, nefa Andriamanitra misy zany eto a, ahoana ny fifandraisany izy telo mianaka zany sa izy telo ahoana? Problema be zany. Dia napetraka ny datin'ny Assomption volana Août 15 Août raha tsy diso a. Dia ampifananana amin'ny Ascension izy io. Ary sehan'ny katolika dia manjaka eto amin'izao tontolo izao aloha dia eken'ny fanjakana eran-tany jour férié ohatran'ny amin'ny Ascension ilay Assomption. Dia narafitra ny koa ny finoana sy fanompoana natao relique ireo sisanjan-javatra masina ozy avy amin'ireo olo-masina hatrany amin'ny Maso Maria, ry masinda Pierre sy ny sisa. Dia mahagaga mihitsy fa hoe hatramin'ny voamason'ny Petera voatahirin zareo. Voamason'ny Petera anankiray fotsiny. Hatramin'ny mpitodronono tamin'ny Maria avy nonaony Jesosy ny tete dia voatatiny zareo tamin'ny vera avy eto ambany eto. Dia tehirizina dia atao relika. Potipotika-hazo avy amin'ny hazo fijalian'i Jesosy. Be dia be toy izany. Dia reny izao entina teto amintsika ry masom-bavy kely Thérèse kely, etsetretsetra, ry Dom Bosco Tolambalo entina mandehandeha ny tampi-tanety io. Zavatra ivelan'ny soratra masina be dia be. Dia ao koa le hoe chapelet. Tanisa vavaka ianao, vavaka momba Maso Maria, ry Maso Maria ren'Andriamanitra tareo dia manakisaka mikitika chapelet. Efa hitanao tsy anjery zay a, mahazo fitahina ianao a, dia mitombo les chances azoanao famonjena. Fa nga tsy ampy ilay tena efa famonjena vitan'i Jesosy, no hoe mitombo chance hahavoavonjy ianao, zany mitombo fahazoana antoka fahavoavonjy ianao. Maka dia atsangana ireo toerana masina la grotte isan-karazany Lourdes, makatsy ateo Madagasikara misy firy. Tao ao zao nanginginina ambohibola kely dia velona indray izao. Vao maika nomena hasony be azy. Zany rehetra zany a, foronina dolidoly a ivelan'ny soratra masina. Tena natezitra ny Lutera ary nampitobaka zany fahatezerana zany a, dia ny fivarotana famelan-keloka. Zany hoe seratsaina ny papa tamin'ny fotoanan'i Lutera fa hanangana fiangonana goavana be maneran-tany, io Basilique de Saint-Pierre ao Vatican io. Vola be, volamena, hoe amatona, fa tsy ireo finamitapo sy mibarika no ilaina. Satria volamena ny tena miasa tamin'izany fotoana izany. Dia tsy ampy ny vola. Ny fiangonana koa fandray be amin'ny fanjakana voatery miatrika ady tsiroa ny empereur. Empereur-ny Allemagne no nanjaka tamin'izany Charles fahadimy. Dia fampidipiditra ny volam-panjakana, volam-piangonana, ny fiangonana mila vola be, nahita hevitra ny mpirehetra sasany. Dia niteny tamin'ny papa hoe andao re itsika manao mampikonfesy, manao absolution, andao atao lalam-bola io, fidiram-bola. Inona ary natao? Amidy ny famelan-keloka. Tsy atao gratuit tsony io famelan-keloka atao absolution hoe inona ny fahota, inona ianao ry anaka? Zaho nangala vadin'olona, nangala trakoho, nangala kisoa. Avoavelana ny eloko ao anaka. Aza manota intsony. Tsy atao an'izay intsony. Fa mandoha vola izy loha dia avela ny elokany. Ka arakaraky ny fatran'ny eloka ilay fatran'ny vola aloha.
dia nisy mopera spécialiste mpivarotra famelan-kelo ka tety zela zay zany nentina nandeha nitety tanàna sady avelam-ponga kely mitondra vata kely any dia hoe alasany eo le vola any dia tongava daholo fa sokatra ny famelan-kelo ka ho antsika ka niza mandrotsaka volato alefany eo maneno ka vao maneno zany ny volanao dia voavelany eloko ao fa tongava ary na dia ny eloko vao atao za dia tongava fa havela meloa zay ny tena naharomotra ny Lotera satria nataolo izy indray andro mamy be le rangahy dia manakotaba eny an-dalana sy ny rehetreny dia avy eo mitsidraka eny dia nanteny sakaiza manakory ianao ty mamy ka mamy kristianina io fa fahotana zao ataonao tsy fahotana zao fa voavela ny eloko zay vao misotro dia voafitaka zany kristianina voafitaka amin'ny zavatra maro tsy araka ny soratra masina dia zay natonga ny Lotera hoe tsy ekeny zany fa zay voalaza ny soratra masina ihany no ampianarana ny olona no tezana ny kristianina ary iaina ny kristianina tsy ilaina mihoatra zany tsy ilaina milatsaka zany soratra masina irery ihany dia nampangainy daholo amin'izay ireo zavatra rehetra nataon'ny katolika sy naoriny hanjaro tena fiainan'ny kristianina ivelan'ny soratra masina le zavatra laziny soratra masina tsisy fantatry ny olona maizina dia narafitra ny kosa rehetra zany tena fampianarana marina araka ny soratra masina niainga tamin'ny fotom-pianarana kely zay mbola lovetsika ankehitriny ampianarana confirmation zava-dehibe tamin'ny Lotera zava-dehibe Loterana io problemantsika manajary maivana be le fotom-pianarana kely maivana be mihitsy ary na fampianarana fotom-pianarana kely manjary maivana be aminay pastora misy pastora mampianatra confirmation tsy mifototra amin'io lalovany fotsiny io fa mampianatra zavatra hafa be dia be izy io no mifototra voalohany io nentin'ny nampiasain'ny Loterana nazavana ny tena fampianarana ara-tsoratra masina marina ary tezana ny olona anorenana tena fotomponoana ma kristianina zay natonga ny hoe soratra masina irery ihany ara-tantara dia tonga dia petraka fatanina hoe raha amin'izay hoe soratra masina zay irery ihany zay no tokony hoe maha-kristianina aloha saingy zay rehetrarehetra natolotry Lotera tamin'ny papa ho fanavoazam-pivavahana na ho anaovana réformation atao amin'ny fiangonana katolika ny lavina dia nenjeny izy nitsaraina ary tetehana vononao faty efa namoana didim-pitsarana vononao faty efa nampisamborona midorana avy ny boky rehetrarehetra satria izy mpanoratra mpamorokira malaza mpampianatra teolojia tany Wittenberg sady pretra tao nenjena izy moa tsy natahotra izy tia azy izy mijoro aho ray mandeha izy ho tsaraina tany amin'ny atao hoe Wartburg asina zay le toerana moa tsy zaika fa Wartburg le misy le rovana nanafenana azy fa Erfurt Worms dia ozy namana hoe misy prince maro saxo-allemand mba miaro azy aza makany io Lotera fa io ne tsy tena fitsarana io fa tetika sombanao dia amononanao faty ozy izy hoe na dia maro mihoatra ny kapila ny tafitrano eto Wittenberg iza ny devoly miandry any Worms dia mijoro ho avy tsy maintsy lazaina ny marina ara-tsoratra masina fa rakotrazy nyity tany ity zao tontolo zao dia tsy voasambotra hatramin'ny farany izy narovan'Andriamanitra narovan'i Jesosy dia zao ny problema antsika io izy voatanatsika ve ilay soratra masina rery ihany katolika mbola manao ataony hatramin'izao mbola manao le relika izy mbola manao mariologia izy mbola miatso fitahinana olo masina izy be dia be ny ataony ary rehefa tena naorina le ecumenisme tamin'ny 98 nisy fanontaniana
hoe anama fisondrona ny ecuménisme miaraka amin'ny katolika dia napetraka amin'ny fantaniana hoe ekenao ve ny hiompinoana amin'ny katolika apostolika romanina. Tamin'ny Frantsa tamin'izay dia nisan'ny namaly dia zao no valiteny loterana ekenay satria samy kristianina, saingy kosa ireo aksesoara rehetra ivelan'ny baiboly mbola enan'ny katolika aprou Bourbonne dia angatahana tsy haseho masoandro rehefa miaraka aminay loterana izy. Ny amo dia izay no nataoko. Dia valiteny katolika nanaiky eny tompoko. Zay mahatonga hoe rehefa manao ecuménisme io tsy ahitanao resaka Maria, resaka olo-masina sisa fa mitovitovy amintsika no atao. Fa rehefa ny katolika reny zareo rehefa ariva ao amin'ny radio maso Maria vavao anay makasy makary etc. Dia isika loterana indraindray ohatra ny vavany fotsiny sisa amin'ilay soratra masina irery ihany. Marina fa tena matanjaka ny toriteny fampianarana soratra masina. Fa ilay fiainana izay andavanandro tsy manao mariologia tsika, tsy manao relika, tsy manao olo-masina, fa milalao razana. Zay nge dia efa aiza ny soratra masina milazana izany. Soratra masina izany milaza hoe ny maty sy ny velona tsy mifangaro intsony, fa maty amin'ny toerana azy ihany, ny velona amin'ny toerana misy azy, dia voaozona zay manao ino moa izy teo lao Totingasy hoe zay miatso fanahy maty, necromancie. Voaozona zay milaza tsindrin-javatra. Voaozona izay ohatran'ny hoe manao fanandrona fankatoavana sy ny sisa. Loterana nge manao an'izany e. Dia izy ilay soratra masina irery ihany. Ohatra fotsiny izay. Ny loterana raha tena mitazo hoe soratra masina ireny tokony tsy atao antr'olombelona fa ho sahijoro eo anatrehany izy an'izy hatramin'ny faratapony ka farany ambany anitsy ny fahadosoana rehetra, ny famarihana rehetra. Eto amin'ity tany ity na ny atao mpitondra firenena tena ataoko mahitsy be amin'ny firenena, na aty amin'ny fiangonana be dia be ny tsy fahamarinana, ny tsy rariny, ny tsy hitsiny, ny halatra. Fa nisy volontoa mampahory vahoaka amin'izao fotoana izao io. Iza ny loterana mijoro hoe diso tompoko ny ataonao. Tahaka ny atao amin'ny mpaminany. Raha tena hoe soratra masina ireny satria izao volana soratra masina hoe Andriamanitra nataorana fa tsy olombelona. Izao ny soratra masina hoe raha mahita namanao manao diso ianao manota ka tsy milaza aminy hoe manitsy azy dia ho faty amin'ny fahotana izy fa ianao adinitro amin'ny rany. Fa rehefa nanitsy azy ianao, soratra masina izany, ka mikiry biby amin'ny fahotana izy dia maty amin'ny fahotana izy fa afaka amin'ny rany ianao. Mijoro amin'izany vetsika loterana. Loterana firy-tapisany eto raha tena mijoro amin'ilay famarihana ara-soratra masina, ataoko mba mazavazava noho izao ity tany ity. Kolikoly. Manjaka eto. Iza ny loterana mba ny denonse an'izany. Mirepetsepetsa mibetsaka. Ka tsy ilay nataon'ny havana katolika zavatra mivolvolena tao anatin'ny fiangonana ivelan'ny soratra masina ihany no ampiasan'ilay soratra masina ireny maha loterana, fa ny zavatra rehetra tsy mifanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izay voarakitra tao ny soratra masina, izay tokony hijoroana nefa tsy hijoroana, dia efa tsy maha loterana izay. Satinany ihany eo. Eo koa ilay hoe ny fahasoavana irery ihany. Izao ny zava-nisy tamin'ny andro Lotera. Noheverina na
nampianariny papa sy ny pretra fa ilay famonjena vitan'ny Kristy tiana fijerena ratsy ampinana renforcena amin'ny asa-pamendrehan'ny kristiana tsirairay avy dia tsy azo antoka ho mahavonjy. Izy papa, izy pretra mahafantatra fa tena azo antoka mahavonjy io. Fa noho ny filana tombontsoa sy ny filandera sy ny sisa zany fanaovana tsy haiko tsony hoe inona ny tiana ataony amin'izany dia ny vahoaka fitahany hoe ratsy ampiana an'ity manao an'ity manao an'ity ianao. Dia ao aloha ny tombontsoa e. Satria anisan'ny asa-pamendrehana azo antoka amin'ny famonjen'i Kristy ny famangina torana masina ohatra. Ary rehefa tonga any dia mandrotsaka vola be, tombontsoa zay. Dia hatramin'ny fandraisam-pamonjena noho ny fahasoavan'i Kristy ilay famonjena amin'ny tahana vahoaka. Ny tanasana sampole io dia efa lazaina hoe asa-pamendrehana. Ka raha manadinana io ianao dia vono fieritreretana hoe sao dia tsy vonjy dia miezaka aminahiko hoe tanisa maso mare vavavanay. Zava-misy zany ary hatramin'izao. Ny anabaviko masera katolika ao amin'ny Saint Joseph d'Aoste, zanako iray tapo amiko. Izy alefa masera manao vakansy ty aminay. Zay mivavaka ao an-trano amin'ny erizaka hariva. Izy mivavaka izy aloha tena mbola loterana be ary rehefa olona efa fifo azy izy nakany. Satria zay sady katolika no loterana ny fianakaviana. Dia tsy afa-po izy rehefa matory raha tsy lalao ilay chapelet. Dia zay io indray masera. Dia zay ny pasterako. Zay menada zaiko. Atao akory ary. Dia ohatra eto amintsika misy an'ireny grotte reny. Dia ampirisiany olona makany. Dia misy kajy, manjary manao kajy ny olona hoe ilay famonjena Kristy 80%. Dia ilay asa-pamendrehana mba mahafeno mba 20% dia fitambara zay 100% ilay famonjena. Zava-doza ange zany. Zava-doza ara-pamonjena zany. Ary tena zay lazain'ny Petera hoe fanitsakitsahana ny raha masin'i Kristy. Sy heverina hoe tsy mahavita azy. Afa-baraky Kristy zany. Andriamanitra tonga olombelona nietry farany ambany tonga teto nanotra ny tena nandatsaka ny rany hay moa ka tsy mahavita 100% fa 80% fotsiny. Ohatra sanatria mivavy. Maty be. Fahotana zany. Fahotana eo anatrehany fahasoavan'ny famonjena zany. Toerany lotera zany. Fa zao ilaina ny asa tsara, ny asa-pamendrehana zao ny teny soratra masina hoe isika no foronon'Andriamanitra ho olom-baovao ao amin'ny Kristy mba hanao asa tsara. Ilaina asa tsara. Saingy zao isika efa olom-baovao nofon'Andriamanitra vokatr'ilay famonjen'i Kristy, izay no manao asa tsara, fa tsy hoe hanao asa tsara mba ho tonga olom-baovao andraisana famonjen'i Kristy. Afa mandeny zareo ilay soratra masina. Dia itsika manoloana fahasoavana io, fahasoavana rehetra-pamonjena. Manao ahoana ny loterana? Dia sahako lazaina ry havana fa asana fampianarana pastora no tsy ampy na tsy mety loatra. Na ny loterana tratran'ny influence katolika. Fa misy mihitsy loterana mihevitra fa rehefa mahavita didy be ao fiangonana dia azo antoka ny famonjena. Famonjena azy. Rehefa mahazo position samy hafa ao fiangonana, na ao komity, na ao katekisty, na ao mpiandry etc. dia masina kokoa, azo antoka kokoa ilay famonjena. Tena misy toe-tsaina ohatran'izany mihitsy. Zay mahatonga adilahy rehefa irotsaka komity, adilahy rehefa zao. Taratra ao ambadika ao ilay tsy miankina amin'ny tena fahasoavana rery ihany rehefa famonjena fa toa mila zavatra hafa mba ho confirmer kokoa ilay famonjena rehefa manao an'ity, rehefa manao an'ity, manao an'ity. Dia zay zo mahazo antoka fa tena ho voavonjy. Fampieritetana zany ry havana.
dia misy ohatra kristiana mailata Ambatondranaka izy. Teto izy, mivavaka teto, 20 taona, teto no vampatisa azy, naisa confirmation azy. Teto zany nahatonga azy zanak'Andriamanitra. Teto naresa amin'ny fahasoavan'ny famonjena. Eto ny tsilokolon'Andriamanitra azy, anabeazana azy. Naresa amin'ny fahasoavana fitahiana rehetra. Nanao Andriamanitra ny vonahiny taminy. Tapaka tsehoanao, ohatra tezitra tamin'ny toritenin'ny pastora Georges izy. Dia zay, ratsy ianao rery ny pastora. Lasa izy makany amin'ny Mayol. Dia izy rehefa tonga any, fainana amin'ny Kristana Ambatondranaka. Teto avy nandray famonjena. Teto avy nahita izany fahasoavana izany. Eto avy voavonjy. Fa ahoana loatra? Nefa Baiboly iray ihany. Jesosy iray ihany. Ka na inona filazan'ny olona mikasika ny ingahy Mayol, ataoko moramora. Dia izy famonjena zany ny fahasoavana. Ka izay ataoko hoe asana fampianaranay maninona? Sa ny olona nefa ahoana loatra? Mbola loterana tokoa ve? Soatra masina, Jesosy amin'ny Apokalipsy miteny tany mafy izay anao mba tsy tsakan'ny satroboninahitra ao. Raha matimaty ianao alohan'ny vavako. Izany hoe mitety fiangonana ilay matimaty. Izay fiangonana ilay tsy mahavelombelona azy daholo. Matimaty, alohan'ny vavan'i Jesosy. Tsy fantatra hoe ahoana marina ny eritreritry ny mpivavaka loterana. Ary loterana sy ny efitsika ihany io mameno ny sekta rehetrarehetra io. Izay pastora nga mandroaka. Izay izy manambitamby. Izy ny olona hita pastora manambitamby ohatran'ny atao loterana. Indrindra ny ety Ambatondranaka sy Malavolona. Apetrako hoeritreretiny izany hoe mbola tena ao amin'ny loterana ve tsika. Ny finoana irery ihany. Finoana hozy Jesosy no ndraisana ny famonjena. Finoana no ndraisana ny famonjena izay notanterahany noho ny fahasoavana. Dia mipetraka tsotsia amin'ilay finoana. Dia amafisina ilay finoana izay nambolen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy-masina, finoana famezam-pahasoavana io. Dia amafisina ny confirmation. Ny finoana inona? Finoana ny famonjena vitan'i Kristy irery ihany. Tsy malala famonjena afa-tsy izay vitan'i Kristy irery ihany. Ary izay ilay vavaka averimberina izy lahy dia amin'ny alitara eto. Dia izay no hitazona fanahy masina antsika. Amin'ny lalan'ny herin'ny soratra masina irery ihany. Amin'ny lalan'ny herin'ny fahasoavana irery ihany. Mba hatazontsika ilay finoana irery ihany izay hitazonany Jesosy antsika amin'ny fahasoavana. Ary izay koa ilay izy hoe tany mafy. Mba tsy saka ny satroboninahitra ao. Fa zao tafatoetra amin'ilay finoana ny Jesosy Kristy irery ihany ve isika loterana. Spesialiteako dia manao famakafakana ny fampiasan'ny olona ny Baiboly ivelan'ny fiangonana. Dia teto Madagasikara zany ny tety ladoany, doany tsampy maromaro nisy 3 teto Antananarivo. Ao reny le mitsabo amin'ny lalan'ny rano madio fotsiny ireny, ravorano madio ny ampiasainy, mo tsy mampiasa fanafody kalan'oro zay. Aoka tsika tsy voafitaka. Kalan'oro io. Ary efa natorony zareo amitsy, nandovako vola, ny sekreny amin'io, ny toerana fakany rano amin'io, ny zavatra fangarona anatin'ilay rano amin'io. Dia tsisy kolera fa rano madio be ohatran'izao. Ray litatra sasany na 2 litatra. Dia motsapatsapany kely, manotra kely izy, 2 minitra, 3 minitra. Hoe manao diagnostika ilay aretinao. Fa tsy izay ilay izy. Fa fomba fotsiny iny. Fa ny teny izy dia zao hoe alainy avany ny efitrano ambadika any ilay rano, ty zany sotroinao maraina atoandro hariva. Alohan'ny sakafo na ohatran'ny sakafo. Ary mahazo olona betsaka no dokotera izy. Za nanao passation teny amin'ny TPL zay ny natarabe androany. Dia ny teny tamin'ny
mpiasan'ny hôpitaly Ambohibohitra hoe tsika aoka hitandrina sady ilofo mafy amin'ny asa fampandrosoan'ny hôpitaly sy betsaka le concurrent. Misy amin'izao ny concurrence matsiravina be amin'ity lafiny fitsaboana ity ary tsy mba fifanana masina fa fifanana matsina mihitsy. Satria mifanena amin'ny dokotera na vita fianarana na vita ny agrégation médecine na doctorat médecine zareo mpitaiza kalanoro ary matanjaka be izy amin'ny haino aman-jery samihafa. Misy ny Tosy le matoy aina, misy Jessica, misy izay ny 67 be dia be, Joëla, Noëla. Any Akaratreny nandehanako a, misy atao hoe douane Victoire Rasoamanarivo. Any a ndrefandrefa navatra Tsirabe akaiky Nambano any a, misy douane Rakotomaditra. Misy tsanga madio zany, madio no zao figonao zao. Dia misy soratra eo Tsangambato be, soratra hoe ity toerana masina ity dia notokanan'ny monseigneur Ranina Rimamera Rimasiera sisa frère Ranina ao Antsirabe tapin-tanàna. Tany Ankirioka fandriana fanao atsy misy avaratra amin'ny Toby Andranodraikitra le tendrombohitra Kirioko. Dia misy douane Tsapamalaza natsangany Raneny avy eo Ambatolampy fa ny akaikinay zany a ho an'ny Rivo Ekembahoaka 2 ao. Dia tsy tonga teny fa nampanao fanadihadiana dia nampaka sary ny vadin'ny filohan'ny sodapartan'ny fisakana zany a no nalefako teny. Dia azo ny sary dia zao no hita amin'ny sary eo asiany fefy tonga ny isa-taona zany a amin'ny volana faraparan'ny septambra fandray ndraiky amin'ny eny Andranodraikitra dia vahoaka be no azo sary eo tena amin'Arivony. Dia nasiko ilay sary koa ny Andranodraikitra ngamba tsy ampiarivo. Dia anontaniwa hoe kristiana vai zany dia betsaka ny Luterana. Dia maninona nareo? Zaho moa nametraka namely questionnaire hoentin'ny Ramatoa ny président synode makeny, nareo Luterana ery izy taonany to maninona tsy makeny ka mitovy ihany ange Ramatoa samy tenin'Andriamanitra no nampiasaina. Misy toroteny aty misy vavaka manao robe le Ramarotonaneny telo miova na efatra miova zay naraka loko litorjika ohatrantsika Luterana io manao rakitra etsetera dia makeny le Luterana. Rehefa andanizy hoe ianao ve mino an Jesosy? Mino a tompoko. Izy ampamonjy ianao? Jesosy. Dia inona ampiasainao ty finoana sa tsy finoana? Finoana ka. Fa ahoana le dia ahoana zany? Io dada io ka. Io dada faty Jesosy. Dada io zamatsy rivokam-bahoaka. Dia ohatr'izany dolidoly. Dia azoko sary dolidoly moa le baiboly mipetraka amin'ireny toeram-panim-potsapy ireny misy mivelatra dia misy kombona. Velatra izy zany dia ny hoe asehony hoe tena ampiasaina ilay baiboly. Misy firana FFPM, misy firana miara-mizotra, misy chapelet, misy hazo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy ao, misy sary Maso Maria etsetera. Any be dia be dia makany Luterana. Izy ilay finoana irery ihany, finoana Jesosy io. Na hoan'i Jesosy raha tena manam-pinoana ny Luterana no afangaro amin'izany ny finoana Jesosy. Ary raha ohatra ka tombotsoa ara-materialy, fizika, ara-piainana, tediavina, sanatria ny vava ve dia tsy manana na fahefana na fahalalam-po na fahaizana hanome an'izany antsika Luterana Jesosy. Nefa Jesosy tsy mitaka fa tsy finoana ohatra ny voatsilapy. Raha mahana finoana izy na dia tahaka ny voatsinapy aza ka teny amin'ny tendrombohitra mifindrano maka ny ranomasina mivarina any dia lasa io. Ary raha haiteny amin'ny azo hoe aoka ianao maina tahaka an'ilay aviavy, havita zavatra mihoatra ny tiana atao tamin'ny aviavy ity nareo.
voatsinapy zany no voa kely indrindra amin'ny zava-maniry kely no vonana mamy Seneve filaza azy amin'ny teny frantsay io le fanaovana moutarde any Eropana tsy nanantsika zany fa rehefa re amin'ny razana sy re amin'ny sampy ery toa miseho manam-pinoana be dia be ka no mananteny hoe ahazo taranaka famomba ahazo arena ahazo vady fa nga Jesosy tsy mahay manome an'izany ka raha amin'ny lafiny aram-pinoana izay mbola loterana ve tsika satoina fotsiny lazaiko dia mampalahelo ihany akalaza fa dimanjato taona ny reformation atsika miezaka miomana mafy ny loterana isairana be andefa olona fre amina atao hoe efa amina tapisaka any Allemagne mampifanena ny tanora azo loka voalohany andefasina azy makany Allemagne etsetra inona no alehany nefa le fototra zay nanorenana ny loteran'ny reformation dia nitsoratra masina reriany fahasoavana reriany ny finoana reriany efa votsotra aninany tahaka ny fanontaniana taon'ny Jesosy tamin'ny olona nanontany azy ka nilazany amin'ny Jaona Mpaona Batisa inona nalenareo tany anefitra hiza volontarozondrivotra va sa olona mitafo soa sa ino sa tena iza mpaminany izy Jesosy ny tena mpaminany isika loterana irery amin'ireo fiangonana nateriky ny reformation no mankalaza ity hoe andron'ny reformation isa-tany ity isa-taona ity ho izay hoe mizesta tsika zany zay lazako azy raha ohatra ka le fo tsy masaka tsara ao amin'le fototra izay nanoren'ny lotera azy lasa zesta le izy popoka fampianarana isa-taona raika amin'ny 30 oktobra atomboka 30 oktobra fiangonana anglikana tsy mankalaza n'izany reformation n'izany isa-taona na ny réformé tsy manao izany tsika mataizy tsika mahay nazy hoe mankalaza ny reformation ny Calvin zany fa itsika mankalaza ny isa-taona dia logikany zany isaky mankalaza taontsika dia mavita dingana fiverenana hatrany amin'ilay tena fototra firinjato efa 100 taona maheriny 100 taona loterana mankalaza taona to tsy hita be niany izy ity hatramin'izao loterana kapobe niany zatra efa zatra antaniny hoe inona no vava matamana amin'ny loterana io ny fiangonana razanaiko eritreto hoe any vato ny olona manenjika fiangonana loterana ity any lavitra be any amin'ny lalana raha diana tongotra angamba lalana adiny 5 inona no mampifitritranao Ambatovinaka mampifitritranao amin'ny 67 dia hoe fiangonana mpifoazana io ko dia Ambatovinaka teo ny razanaiko teo ny atao batisa zay ve ny mahaloteranina zay ve sisa ny mahaloteranina toroteny ny pastora inona fanomana ilay toroteny raha nytaniana alatsinainy inona voatatony terenten'ny pastora tsy fantatro koa indrindra ny pastora sendra manao mampimeme zay dia ka izy zao le lazay ny pastora le mampimeny tadidiny olona le soratra masina tsy eo tompoko ny fankalazana ny fetiny reformation mampiverina tsika tsy isa-taona ihany fa amatsiana hery pasoavana hery ny fitiavan'Andriamanitra mba hiverenana tsika hiorina tsara amin'ilay fototra tena mahaloterana tsika dia nysoratra masina irery ihany ny fahasoavana irery ihany ny finoana irery ihany dia izay no azoko lazaina tapitra dia voninahitry Andriamanitra ny zanak'Arafana masina rehetra torizako mandrakizay amen mamerina fitenena amin'ny mpitarika teny fampitreretana somary lasa lava izy tsy asiana fanontaniana zay le hoe
bon attendeur, salut, ozy Jesosy.